vahoaka ny soavinandrina ny zarany maharary azy ireo tamin'ny filomarika Ravalomanana. Teti-bola-panjakana tsy lahara-pahamian'ny fanjakana ny 20% ny malagasy. Fokotany andrefana kadimbahoaka ny fokon'olona ny miara-misalama manamboatra fotodrafitrasy. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny talata 4 ny volana Novambra ny taona 2024 izao tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo indrindra dia nitsidika ny tany amin'ny faritra Itasy ny filomarika Ravalomanana omaly. Tsy nataony ambanin-javatra fa anisany njereny manokana ny fahasairana ny ireo tantsaha. Germain Menjanahary sy Manorandre Malalary no mamentana amintsika ny andindinina izay ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity. Pasalamana. Ty jery fotsiny ino ndraiky zao? Tsaramaso reny. Ay! Afaka vera sa tsaramaso? Tsaramaso mihitsy. Tsaramaso. Kelikely zany le rehetra. Tsy mpandra raha tonga anangombokatra akory io fa ny filomarika Ravalomanana manao fidinana ifotony mijery ny mahazo ny vahoaka tantsaha. Mitaraina ny ankamaroan'ny tantsaha fa tsy misy ny fanoanana na fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana mihitsy. Nahita maso izany fahasahiranana ny tantsaha izany sy ireo vahoaka amin'ny faritra Itasy ny filomarika Ravalomanana teto ary izany indrindra no antony itondrany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana azy tany antoerana. Sanandro reny manao sanandro amin'ny tapo zao marana tapana koy mameno tapla izy. Mameno tapla izy. Mameno anakay. Mameno amin'ny anakray ohatry zao 2 arivo. Mameno andreo 2 arivo. Dia fatara ve misy tsaramaso tsara na ty tsara ny ihany. Ty zao misy maitso na tsara zany tsy maninona. Tsy maninona. Rehefa misy voniny izy dia mety daholo. Dia mety daholo. Dia ty zany zao ohatriny ny vidiny iray kitapo be ty. Dia tsy fantatra indray fa zay fikarahana. Dia eny efa amin'ny ndraiky kaleta. Le tony zao ny 2 arivo mitagna tony dia mbola vadika amin'ilay kitapo be sao tony. Vokatra ny tsaramaso eto saingy ny famarotana azy no olana ho an'ireo tantsaha. Ankoatra ny fambolena katsaka dia isan'ny voly famelomantena ny olona ho antoerana ihany koa ny fambolena tsaramaso. Ty ngamba zao ty ray toerana ty ngamba zao atao hoe any amin'ny folo kitapo ano any ngambany. Zay lo fahalalako azy. Tonga dia akapobeany. Tonga dia ireo zao tonga dia valerana eo amin'ny 3 hetsy eo zao ny vidianana andreo. Latsaka kely fotsiny. Eo amin'le rano fotsiny zao neny dia tsy ampy loatra zany le rano le manondraka azy. Eny dia zesy anko zay fa mamokatra zesy manamboatra zesy. Tony zao efa indroa mivadika mihitsy nambolena ovy zany izy tony voalohany. Dia afaka an'io dia io nambolena tsaramaso io. Mena ny omby sady atao zesika izay tsy lanin'ny omby dia zesika atao manaka ny ambala zao tony. Ny tsikaritra atreto dia mbola tsy hisy mihitsy izany fanohanana ny tantsaha izany ataony izao fitondrana ankehitriny izao. Ny teti-bolan'ny ministeran'ny fambolena aza moa dia nahena 20 isanjato be izao raha ampitahana tamin'ny LFR na ny teti-bolam-panjakana ho an'ny ity taona 24 ity. Hita sy tsapa ihany koa fa tsy laharam-pahamehan'ny mpitondra ny tantsaha na dia lazainy aza fa ny fampandrosoana eny ambanivohitra no iankina ny fampandrosoana ny toe-karena eto amintsika. Izany dia mijanona ho fomba fiteny ihany fa ny voalazan'ny teti-bola 1 dia efa mana-porofo izany. Raha tsy ahivitsika ihany koa aza moa dia naleo ny mpitondra nanentana ny tantsaha amboly Artemisia taoriny ny filazana fa mahasitrana coronavirus ity zava-maniry ity. Azo heverina ve izany ny isin'ny falevantena ny tantsaha izay mandrafitra ny 70 isanjato na 80 isanjato ny poniny. Nandray ny anjara manandrify azy ny filomarika Ravalomanana teto ka nividy ny vokatra ireto tantsaha ireto.
Nisy notanterahany filomarika Ravalomanana sy ny solombavambahoaka izay notariany tany amin'ny distrika ny Soavinandrina izay moa dia tsy nanaiky mihitsy ireo vahoaka tamin'izay toerana nalehany raha tsy nihaino azy sy ny delegasiony izay notariny. Arahoary ny zava-nisy tany an-toerana araka izao hitaterany Germano Menjanahary sy Manorandre malala azy izao. Velom-panantenana indray izahay mahitanao. Io no tenin'ny vahoaka tao Soavinandrina nandritra ny fandalovany filomarika Ravalomanana tany an-toerana. Ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy no manahirana anay hoy ireo mponina. Eny fa nahatramin'ny rano hosotrona aza manahirana eto Soavinandrina. Eto ampandombiasana le toerana eto. Fa raha ohatra hoe indray alefa daholo a tena Mbola tsisy aza. Tsisy ninona Izy ty ve avy any amin'ny sorsa sa avy any amin'ny sorsa io. Anjirama io. Anjirama io. Dia sao ve fandeha Mba nanao zavatra any azy zareo tamin'ny sao dia tokony mba alefa mafimafy. Zao farafandeha ka. maximum io. Tena mambolana mihitsy. Rano tsy misy. Le rano very misy tsy misy. Tena mampalahelo nareo. Mampalahelo mihitsy zay. Tena mampalahelo. Mampalahelo ay dada. Mampalahelo ay dada. Mampalahelo mihitsy. Njone kena mampalahelo ay drama. Sasa Ny olona tady atao tratrana ohatran'ny any kiry any atsimo mahitsy raha fahalalana azy amin'izao. Tsy nanaiky mihitsy ireto mponina tao Soavinandrina ireto raha tsy niresaka andatabatra boribory tamin'ny filomarika Ravalomanana izy ireo. Niezaka nitady efitrano malalaka arak'izany ny filomarika Ravalomanana sy ny solombavambahoaka izay nitarika azy tany an-toerana mba hienona ny fitarainana ireto vahoaka ireto. Niezaka nitondra fanazavana momba ny zavanisy eto amin'ny firenena ny filomarika Ravalomanana nandritra izay fotoana izay. Tena faly tonga tena faly tonga amin'ity aminareo ty satria nahita zava-misy marina aho dia ratsy ny lalana raha viazy naka ty dia mamovoka be dia misy lavadavaka dia manahelo mihitsy aho mahitana le olona mpatsaka be dia be rano tsisy rano mandeha kely zany raha misy rano dia io nefa ny rano ampiasaina izy rehetra hono hoe dia eo mitsaka dia laza teo eny raha fa meko nareo dia anaty rano kadoa zany dia anaterako bidon izy ireo arivo amreny anteny dia ezaka zay ezaka mihitsy aho hiaraka amin'reto solombavambahoaka reto atao amin'ny bureau politique reto amin'reto membre ny tiako Madagasikara reto ampio anatanteraka an'izy fa manana fikasana tsara ampisivako hoe tena tia ny fireneko ary ampisivako hoe miaraka manao izay azo ataontsika anatanterahana zany fa vitsy fa matahotra andreo. Taoriana izay dia samy mitondra ny fitarainana tamin'ny filomarika Ravalomanana sy ny delegasiona niaraka taminy ireto mponina ao an-toerana ireto. Ny mpianatra ao amin'ny Université Mpanjakana no nanokatra ny sehatra teto. Sakafo hohanina dia rano fisotro. Zay zany tena amin'ny ankapobeny fasarana mahazo olona. Dia koa ny vidim-bokatra. Miakatra be zany ny vidin'ny ohatra hoe vary zao dia ny olona nefa mamokatra ny olona fa rehefa mivokatra ny zavatra dia lasa mora be indray le ivarotan'le olona le izy. Miady rery zany izay mpianatra aty amin'ny Université Soavinandrina raha ohatra hoe eo amin'ny fahaserana dia satria raha ny matériel raha fitaovana eny amin'ny université mbola tsisy mihitsy. Izay nefa tsy afaka miakatra makany an-tananareo satria ndray mandray sahirana ny fahaserana mahazo anazy amin'ny sakafo dia ny vola tsisy fidiram-bola hoe tena mazava ndray aman-dreny fa izay hoe vidim-bokatra zay rehefa miakatra nefa izy dia samidina be dia tsy mahasisika anay mpianatra ohatry makany an-tananarivo dia alohanay miafy aty nefa zay zavatra misy aminay. Dia raha amin'ny problème aminay mpianatra fotsiny indray zany dia izay zany io le matériel aloha tsisy le fitaovana ohatra hoe ny ordi afahana manao recherche afahana mahavita le fianarana tsy manana zay. Eo koa ny connexion aty Soavinandrina ratsy dia ratsy dia tsisy ihany koa ny cyber afahana mba hoe ohatra hoe mba atokana amin'ny mpianatra hoe mba afahana manao recherche. Nanamafy moa ny filomarika Ravalomanana fa ny ahafantatra ny olana atrehan'ireo vahoaka mihitsy no anton'izao fidinana fotony nataon'izao. Manana solombavambahoaka ny antoko ka ireo no hitondra ny etaeta sy karobaolana ary tsy anasoaso fa anitsy ny mpitondra amin'izao fomba fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena izao.
Ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray isika dia loha lahara ny eo amin'ny fanondranana lavanily Madagasikara maneran-tany. Avy aty amintsika avokoa ny 70% ny vokatra manerana ny saina raisaim-pirenena. Miaina hafasarotana tanteraka nefa ireo mpamokatra any amin'ny faritra Savahiny amin'izao fotoana izao no ny fiainany vidim-bokatra ka manamafy izy ireo ny aina anaty krizy atsoatsy. Nambiny Sovelo sitraka sy tahiry ny aina. Tafidina ho ray etsy ariary ny vidiny ndraiky lao amin'ny lavanila masaka amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra Sava raha toa ka ray tapitrisa ariary nahazatra ireo tantsapamokatra tamin'ny taom-piotazana farany teo. Ahina mafy ny atrehan'ny vahoaka ny Sava ny volana febroary sy volana martsa araka amin'ny 24 manoloana izay fidinan'ny vidiny lavanila izay raha mbola tsy misy vahaolana aroso azy ireo. Hatramin'ny volana martsa ny faharetan'ny fitaopamokarana sy fanondranana. Ny voly fanondrana nefa no tena antom-piveloman'izy ireo indrindra ho an'ny voemary ka tsy manana fidiram-bola ny mponina koatr'io raha ny loharano vaovao. Ny zavatra matetika hitane raha ny mpandraraha raiky mila lavanila dia ny volany dia tsy mijanona anam-pelatagnany fa mandefa olona maro be izy mandeha manangom-bokatra fa tamin'ity taona ity dia seka ny mpandraraha samirery zany no manangom-bokatra mazava ho azy fa tsy miparitaka zany ny vola matetiky manondrana any amin'ny 100 tonnes ohatran'izay ny farany kely indrindra 50 tonnes fa tamin'ity taona zay misy atsika zao ity dia mbola tsy nisy ny mpandraraha ny teny hoe zao zany ny vanilla azoko amin'izao fotoana izao ity. Efa nisy ny vina napetraky ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ny amin'ny ametrahana ny tranobe ny lavanila any amin'ny faritra Savahiny. Nambarany tamin'izany ny mba hanamorana ny fanodinana ny lavanila sy ho fanampiana ireo mpamboly sy mpamokatra ny toerana. Mijanona ho fampanantenana nefa zany hatramin'izao ka ireo mpamboly sy mpivarotra no mizaka ny vokatry ny fidinana tafahoatra. Olana lehibe ho an'ireo mponina ny voimara koa ny fiainan'ny mpandraharaha eo amin'ny osehatrio. Ny zavatra tena soritana dia mbola tsisy ny vahaolana izay azo omezana ny tantsaha mpamboly fa ny fanerana ny mpitondra fanjakana no tianay apetraka eto fomba ahoana ma no ahafany mijery akaiky ny tantsaha mba ho isy zegny ny fiakaran'ny vidim-bokatra zay satria raha ohatra koa mijanona amin'ny vidina amin'izao fotoana izao ity ny vokatra mazava ho azy fa tegna latsaka ankaterena sady sahirana ara-pivelomana ny tantsaha amin'ity taona ity sady hiatrehina amin'ny taona ho avy io noho n'izy tsy mba mamboly voly fihinana araka ny nambarako tefa fa miaigna amin'ny vidin'ny vokatra izy no ahafany mividy regny vary fihinana sy ny zavatra ilaigny amin'ny andavanandro. Tsy ahivina dia ny 15 ny volana septambra teo no nisokatra ny fitaopanondranana nakany ivelany ho an'ny taom-piotazana 22 raika amin'ny 22 ho an'ny Madagasikara. Efa napetraka ny vidiny lavanila masaka aondrana nanomboka tamin'ny fotoan'io fa $503 ny vidiny ambany indrindra. Miandry ny fotoana hanatanterahany ny teny nomen'ny mpitondra fanjakana ireo mpamokatra sy mpanondrana any amin'ny faritry Sava. Eo amin'izay pejy ny toe-karena izay dia mbola hiamafy kokoa ny krizy eto amintsika raha tsy mandray fepetra aingana ny fitondram-panjakana ampidinana ity sandam-bola izay tsy mitsaha mitotongana ity hoy nambarany solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina Todisoa Andriamampandry. Nambiny Sovelo sitraka sy tahiry ny aina no mitatitra amintsika ny andinindininy izay. Mitotongana ny sandam-bola malagasy ka $994 ny €1 amin'izao fotoana izao. Midangana nefa ny vidim-piainana tsy mijanona mitombo ny fahasaranan'ny mponina manerana ny nosy. Eo ny vidim-bary izay niakatra ho $507 hatramin'ny $10 ny ray kapoaka tany amin'ireo faritra sasatsasany toy ny tany Manakara sy Tolaniaro ary Morondava. Eo koa ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro izay efa miakatra tsikelikely manerana ny nosy. Antony ihany koa zany dia ny tsy fehezan'ny fitondram-panjakana zany ny fanondranana ary makepony tany izay antsokosoko zany izay tsy mihita ny kitapo-bolam-panjakana toy ny volamena sy eo ihany koa ny bois de rose.
tafiditra ao anatin'ny velorano fahafito napetraky ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Raha ny hita nefa dia saika nakatona avokoa ireo indostria sy orinasa vaventy eto amintsika. Isan'izany izao ny tao Ambatovy izay mampiditra hatramin'ny 440 miliara ariary isam-bolana raha ny loharano vaovao. Olona haingana maiky izay lara-pahamena izay tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao dia tokony enjena ezahana ny famerenana an'ireny gadevise ireny eto amintsika zany satria misy miantona izy ireny any ivelany izay mipondra sy tonga eto Madagasikara. Tokony asiana zany ny suivi amin'ny fandondranana toy ny fanaramaso zany ny rapatriement gadevise. Io koa dia tokony apetraka mazava tsara zany ny tahirin'ny bolamena eto Madagasikara. Dia ny voalohana izay tokony atao koa zany amin'izao dia fametrahana din'izao ny plan d'action afahana ny relancer zany ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ary ihany koa afahana manetana ny mpandrara afany ivelany vahiny izay sady mampiditra ny deviso antsika no maneo asa ho an'ny malagasy. Anjaran'ny fitondrana ny mandray fanapahan-kevitra na ampisondritra amin'ny fari-piainan'ny malagasy tsirairay amin'ny alalan'ny fanarahana ireo fepetra ireo na ampisondritra hatrany ny vidim-piainana ka ampitotongana ny fari-piainan'ny malagasy ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Manodidina izay pejy ny toe-karena izay atrany manodidina kosa ny fitantanana ny tsena no hanohizana ny fanadihadiana manaraka dia mahatsiaro maizina potitry ny mazava ireo mpivarotra ao amin'ny tsena mason'ny vahoaka natokana ho an'ny mponina ho sonerana sy akadim-bahoaka tsy misy fikojakojana ny fotodrafitrasa ary tsy tapaka isan'andro anefa ny fakana vola amin'ireo mpivarotra araky ny nambarany ireo ny fankan'ny tompon'andraikitra vola araky ny nambarany ireo mpivarotra. Ravirazafy Mahena sy Mathieu Princy. Trano kely misy mpivarotra 7 isa miampitoerana fivarotana legioma vitsivitsy isa no hita ato anatin'ny tsena zarara misy olona manontany netana. Mba ho tonga eto zany ny avy any amin'ny commune mijery tsara ny fotodrafitrasa eto fa tena ratsy ny tsenanay raha oharina ny tsena hafa nefa izay dia hoe ampandoavina vola foana isak'izay mihetsika vao tamara tao nisy rangahy tonga anao taratasy dia nefa niny mandeha dia tsisy valiny. Rehefa misy ny olona avy any ambony maka vola tsy mahame reçu izy fa dia alaina fotsiny dia rehefa tsy mahame dia ampirorona hoe tsy maintsy mandoa vola izao nareo. Isa tao izay manolo antono azy to foana satria mitete be le izy dia rehefa etaetana ireo amin'ny sisiny ity fa neto no tieto ny ato koa mbola tsy ato. Dimy mianaka neto ity dia hito dia ry dimy alina foana alana miaraka ny azy dia mivoena sarety kely angalana azy eny namotany eny dia ny tafony tony tony zao mba azolona ny fanitsy kely fa taloha tafo ohatrany gonagona golaka dia voatratrany any li dia rovotra foana rehefa simba dia izay ihany no manamboatra anazy. Tsy maleo sara no ny vidiny ny mpivarotra tsirairay ihany no manamboatra ny toeram-pivarotany avy 3 alina isam-bolana no alohandreo manana trano kely manomboka amin'ny 2 alina no mihoatra ny vidin-jiro ny ranany koa jifaina ary anakaramana olona. Velotaraina ny mpivarotra noho izany. Isam-bolana izay forsena nefa ny tsenanay tompoko dia tsy mandeha. Amin'izao tsika amin'ny teny izao tsisy 2-3 mpivarotra sisa tavelato ny anay isan'andro izay no mitady raha mitambatra isam-bolana tena tsy vitanay. Izay tsisy jiro tsisy rano eto an-tsena fa mandoa vidin-jiro izay any amin'ny olon-tsotra dia ny rano izay 900 isaky ny bidon alohanay mpivarotra. Manakarama-patsaka raha ialisaky ny ampola zany ny alohanay dia raha misy frigidaire dia mety 3 alina na ohatr'izay miankina amin'ilay fifampirarahana amin'ilay tompon-jiro zany anay. Tafiditra ao anatin'ny boriboritany faha-efatra izay eo ambany fiadidiany commune Antananarivo renivohitra ny tsena eto Akadim-bahoaka ny taona 7 tany ho any no namboarina ary tsy nisy fanavaozana hatramin'izao. Dia ato moa zany misy toerana malalaka ato azo fampasaiko madarela sa misy partie ny commune fa tokony malalaka azo mbola hitarina agny zany le tsena dia le mpivarotra any amin'ny sisiny satria ny agny ny tena mahazo tombony fa ny ato lasa tao hoe lasa tsenao maty zany ny anarany ato satria le olona any amin'ny sisiny daholo mesena azo ampidirina ato. Niditra tato anatin'ny tsena androany solombavam-bahoaka voafidy eo amin'ny boriboritany faha-efatra
angataka fionana amin'ny lefitry ny boriboritany avy hatrany mahakasika ny fakana vola amin'ireo mpivarotra izay mitaky tamberina ndraikitra ny tenany raha nareny fitarainan'izy ireo. Fa ihany koa ny momba ny fitantanana ny tsena, tsy ekena hoy ny solombavambahoaka ny manao fitaovana ny madinika atao fakana vola. Isy ny fijerena ny fanamboarana ny tsena ho hatrany izy amin'ny alalan'ny volan'ny CLD ny taona ho avy. Mahakasika kosa indray ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra izay tsisy tsy mitaraina amin'izay famatsiana rano avy amin'ny orinasa Jirama izay hatrany dia mbola mitohy ny filaharana bidon jaune aloha eto Antananarivo sy ny manodidina. Mitaraina ny mponina ary manao antsoavy amin'ny orinasa Jirama manoloana izany. Ny fanjakana nefa dia tsy hita raha tsy any atsimo. Ny orinasa Jirama indray dia toa manao be maretina hoy ny mpanjifa. Ravorazafy Mahena sy Mathieu Prince hatrany. Mifandimbo miseho fahita lavitra ny olom-boafidy ao anatin'ny fitondrana tatoato, fanakany atsimo nosy, fihetsika maneho ampamatsy vola fa miasa izy ireo, manomboka amin'ny filohampirenena, ny praiministra ary ministra sy ny maro hafa. Ny sabotsy teo izao, nidina tany Taolagnaro ny praiministra sy ny ministra misa 4, nametraka foto-drafitr'asa hitaritana rano ny faritra Androy, raha izay tokoa no antondy tany. Samy mahita ny rehetra fa betsaka ny fanampiana tonga teny anivon'ny PNGRC alefany atsimo, saingy tsy voalaza ny antsiprian'izany, toy ny hoe ohatrina marina hatramin'izao ny vola vao angona ary inona ny asa vita azo tsapahitanana. Tsy any atsimo nosy ihany anefa no mijaly rano. Ny eto an-drenivohitra, fanavaozana ireo fitaovana tontanela no tokony atao, sa tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana dia tsy laram-pahamehana. Tsy hita aloha ny tompona andraikitra miasa mikaroba-olana, anamavanana ny fahorim-bahoaka. Maninona ny tsy havitana foto-drafitr'asa aingana tahaka ny any atsimo ny eto an-drenivohitra? Atao amin'ny tamazotra Facebook, saika isan'andro anefa mitaraina ny mpanjifa ny Jirama, kere izahay ampantokana Ambatomaro, tsy rariny tsy misy rano efa andro maromaro, Jirama tsy mahavaolana. Ny hafa, valoboraingina sy avina no azonay rehefa mba mitaraina izahay. Hoy kosa ny mpanjifa sasany, filazana, efa ho herinandro tsaronenana no tsy nahita rano, to dintsy enona avy ny fitarainana. Ny valiteny azy dia ny hoe tsy vita anatin'ny fotoana fohy ny fananganana foto-drafitr'asa noho ny fanteran'ny fitaovana, na ihany koa amin'ny alalan'ny fitoeran-drano lehibe ireny aloha no ahafahana mamatsy rano ireo faritra mampita amin'ny Jirama fa tsy nisy rano efa andro maromaro. Ireny famatsiana ireny anefa voafetra nisan'ny bidon afaka asiana rano. Eo amin'izay vaovao ny sosialy izay hatrany dia ho vita beton ny sabotsy izao ny ampahandalana ao amin'ny fokotany Andrefanambojanahary ka ho fanohizana ireo ezaka efa nataon'ny mponina dia isy ny fanampiana ara-pitaovana ho azy ireo ho atolotry ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra. Teny an-toerana nanao izay fanadihadiana izay Ravorazafy Mahena sy Mathieu Prince hatrany. Tsy fampiny rano fa aratsiny ireo lalankely eny anelanelan-trano, tsy fisiana toerana fanasan-damba. Asombony amin'ny olana sedren'ny mponina ety amin'ny fokotany Andrefanakadimbahoaka ireo. Tsy papaika avy amin'izy ireo ihany no anamboarana zavatra iraisan'ny rehetra. Na ny olona be voka, ny zazakely dia tena hoe mijaly zay. Ary ty lalany ty lalana ikambanana izy ty ho an'ny olona rehetra, tsy nijerevan'ny solombavambahoaka loko politika fa rehefa hoe nitarainy zay dia tonga izy misy sima io, misy vy io, fer, misy fasika io ary misy vatokely. Manomboka amizoma sabotsy indrindra fa ho afa-pasairana tsisy anjera-tsony ny ankiza mambehivavy. Borna fontaine koa zany tsy ampy ety aminay dia ny bassin fanasana lamba, WC public, zany mampahoriny olona ety daholo. Tsy nazy valy ny vahoaka raha nandondona tany amin'ny sefokotany, hijerena vahaolana hiatrehana ny fotoam-pahavaratra. Nitondra izay tsy rambony tanany rehefa nahita ny ezaka sy firaisan-kinan'ny mponina nefa ny solombavambahoaka voafidy teny an-toerana. Na dia tsy anjaran'ny solombavambahoaka ny manao lalana dia tsy maintsy mijery an'izany noho ny analana ny fahasairanan'ny vahoaka indrindra ety amin'ny faritra iva amin'izao fahatongavany fahavaratra izao. Raha miditra any anatiny any ianao dia misy ny rehefa avy ny orana dia misy atao hoe lalana manainga zito. Dia ety amoron'ity kanal andretany ity izay andehanan'ny olona marobe avy any ny fokotany oesta mananjara dia mahazo any namotana dia mahazo etoestakadimbahoaka dia efa mampatahotra tokoa satria raha lana dia tsy azo ifanenanana raha amin'ny andro fahavaratra dia malamo. Dia noho ny fitaraina amin'ny vahoaka raha mahasolombavambahoaka tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa amin'ny vahoaka dia name an'izao fitaovana izao mba anaovana ny ampahana lalankely izay tena mamparely tokoa atao beton armé.
ny fokotany moa ny fokon'olona moa dia efa nandray andraikitra dia anjaran'ny solomavim-boaka ny manampy azy fa raha ny fokotany no andrasana dia arak'ilay fitenenana hoe andrasa opoly fa tsisy mandrakizay. Fokotany maro no misedra olana toy ny eny akatam-bahoaka amin'ny tsy fahampiany fototra-avitrasa tena ilain'ny vahoaka. Ireo eny amin'ny faritra iva amin'ny ankapobeny no tena misedra olana ary seka tsy hita ny fitondram-panjakana. Fandeha ho any amin'ny faritra kosa sika tao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia mirongatra izay tsy izy amin'izao ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra aloatra mangoro ao. Raha vao maly isika no nilaza ny tatitra mahakasika von'olona sy fanolanana dia ho any androany kosa ny alatsinainy teo mpitondra taxi moto iraindray no lasibatra ny asa ratsin'ireo jiolahy tany Ambatondra Zakatany. Mitatitra amintsika ny andindin'izay ary ny Andrianarivony MBS Ambatondra Zaka. Tovolahy iray mpanao asa fierina amin'ny resaka taxi moto no nisy nanatsatokantsy teo amin'ny firifany avanana ny arivan'ny alatsinainy 17 Novambra tokony tamin'ny fitora Tanoany. Raha mifantatra dia mody nilaza tamin'ny leio ho aterina eny Firamanga ity jiolahy ary amin'ny sarany 5,000 ariary raha tokony 10,000 ariary izany. Tsy nanapona inona raha teo ilay taxi moto fa teny an-dalana vao nipoitra ny mahajiolahy ity mpandeha izay nentiny ary avy hatrany dia nanatsantokatsy azy. Ty amin'ny kafe ny favoan'ny zareo dia izy mbola natsiary tena dia mbola namonjy an'ilay garage mifero ilay garage tao dia tao nisy tômôbila sy moto dia reo mitondra anazy nakao. Raha ity tranga ity no jerena dia azo ambara fa mbola miaina ao anatin'ny ororo sy ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka atao anatin'ny faritra loatra mangoro ary miandry izay mba vahaolana hoety ny fitondram-panjakana. Fa lafa fandriam-pahalemana ilay eto Ambatondra Zaka raha hoe amin'ny taxi moto fotsiny azo lazaina indray lozy zatato ato lasa ohatrany ratsy ny fandriam-pahalemana. Io ihany ilay favitany hoe fotodrafitrasa tsara dia mazoto ny banky mandeha mivoaka nefa reny ny zavatra miandry izay zavatra fahitantsika ireny. Ka noho izany ny fandriam-pahalemana eto Ambatondra Zaka aloha amin'izao dia lasa mampitaintaina be ilay izy ho an'ny taxi moto indrindrandrindra. Tsy fantatra hoe noho ny crise ve dia tsisy volan'olona dia lasa mivadikevitra sa mety ilay hoe fifona zava-mahadomelona ihany koa mety tafiditra anatin'izany. Eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray ary dia moka rakikira vaovao amin'ity herinandro ity nitarika ambondrona nisy androany ny valandresaka nataon'izy ireo any mpanao gazety teny ampasambadinika teny. Mamintina amintsika ny andindin'izay Rina Randimby Alisoa Zavandremaefa sy Andry Rakotomalala. Namoaka rakikira vaovao andihan'ny fa 7 mitondra ny lohateny hoe hosoatrany ny tarika ambondrona. Ahitana hira sy vaovao ankoatra ny nahafantarany mpakafy azy ireo hatramin'izay. Ka nalaka misy ho avy izao no fantatra fa hiparitaka manerana ny nosy izany. Entana vaovao daholo moa izany nanaovana an'izy io izay nahatonga ny hoe hira vaovao daholo mihitsy ao anatiny fa nisy hira ihany tsy nateo olono teo fa navoaka indray fa tsy nampidirina tao anatin'ilay album satria tsy mitovy tsony qualité an'ilay zavatra vita dia mbola andray andro any izy tsy maintsy mbola hoverina hitendrena ihany dia ny ankoatr'izay manentana foana efa atao izay anakekezana ny mpakafy amina resaka fanapariana le rakira zany dia mba famemanakaiky anareo ihany kosa le izy dia aza mandeha piraty. Isy moa ny hetsika maromaro kasain'izy ireo atao mandritra ity farany taona ity ho fanomezana fahafampo ho an'ireo mpakafy. Dia isaky ny herinandro zay isaky herinandro dia iseho misy ny mamaim-poana misy ny misy vidim-pidirana anatina ambony latabatra seza zany dia misy ihany koa nefa ny amin'ny trano fampisehoana ihany koa dia amin'ny zoma amin'ny sabotsy fa 20 volana novambra zao zao any amin'ny aérovillage Talata maty eo amin'ny fotokolo zao zany dia amin'ny le 4 zay vendredi 4 zoma fa 4 volana décembre dia ao amin'ny lasity ao amin'ny IFM mandray ny fa 2 sy 17 volana décembre dia ny fa 12 sy 16 volana décembre any amin'ny centre commercial any amin'ny Santilo. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niako ny Covid-19 ao Europa sy ny fepetra raisin'ireo firenena manoloana izany no entiny Zavandremaefa amintsika ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity. Mbola anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretana Covid-19 ireo firenena maromaro ao Europa amin'izao fotoana izao. Toa ny la Frantsa izay mbola miaina anatin'ny valanaretana andihan'ny faharoa. Ho malalatsinainy fotsiny izao dia nahatratra 2,700 ny tranga vaovao tao la Frantsa raha toka 500 ireo namony ainy. Na dia eo aza nefa izany dia mikasa ny roso amin'ny fanalefahana tsikelikely amin'ny fihibohana indray ny fitondram-panjakana ny toerana.
Araka ny fivoriana nataon'ny gouvernemanta frantsay dia mety alohan'ny fety noely no andraisana izay fanapa-kevitra izay. Nanambara nefa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa tsy midika ho fialana tanteraka amin'ny fihibohana izay fanapa-kevitra ho raisiny. Ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao kosa no hanomboka hiala tsikelikely amin'ny fihibohana ny ao Grande-Bretagne ary roso amin'ny fitiliana fahobe ny fitondram-panjakana ny toerana alohan'ny andraisana ireo fepetra mifandraiky amin'izany. Toy izay ihany koa ny ao Espagne izay isany voatona mafy indrindra nandritra ny fandalovan'ny valanaretina. Efa miala tanteraka amin'ny fihibohana ny ao Espagne ary efa misokatra avokoa ny ankamaroan'ny telo fandraisam-bahiny sy ny toerana fisakafoana. Araky ny efa narahantsika iny dia manomboka eto dia ny pejy politika indray no atolotra anao ary makasika izany indrindra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 dia mamentana amintsika ny andindininy izay nanao hevitra makasika izay moa ny solombavam-bahoaka iray androany ka mamentana amintsika izay Germain Omenjanahary sy Manora Andriamalala. Sady fahafambaraka ho an'ny ivitoeram-pikarohana Imra no fahafambaraka tanteraka ho an'ny fitoeram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao. Ny vaovao izay nivoaka sy nampafantary ny ministry ny fitantanam-bola ny 20 ny volana Novambra lasa teo teny anivony anteny miram-pirenena. Nampitomboina ny teti-bolam-panjakana fa anafatra vaksiny iadina amin'ny Covid-19 i Madagasikara. Atreto anefa mbola tsy fantatry ny vahoaka ny vola izay lany tamin'ny fanamboarana ny CVO ny reharehan'ny fitoeram-panjakana mafy. Dia eo tena manontany tena hoe fa ilay fanafody le CVO izay nandokatokafana Madagasikara fa Madagasikara nahita voalohany dia zay sady hoe prévention ny curatif dia ohatran'izay koa le CVO plus zay atao gélule dia reny zany raha fahitana zany dia resaka famitana voaka fotsiny fa tsy sady tsy mahasitrana coronavirus no tsy azo amidy any ivelany akory. Dia lasan'ny malagasy indray zany no andeha hitady vola hafa indray hividianana hanaovana ny vaksiny. Zay no mahatonga le vola ambotiny fa dia resaka hoe famitana malagasy ary ny fanaovana an'io dia rebirebena amin'ny fotsiny malagasy fa entina hanaovana zavatra hafa io zavatra io. Matahotra ny iverenan'ny fandroan'ny aretina ny fanjakana kanefa dia izy ireo ihany no mitarika famirim-bahoaka tsy manaraka fepetra etseroa eto amin'ny firenena. Ty fanjakana ty dia fanjakana tsy mijery zay mahasoa vahoaka fa tsy mahafantatra manao ny ataony ary tsy mijery fa tsy ny tombontsoa ny tenany ihany. Dia manarak'izay koa miteny izy hoe mitsinjo ny vahoaka ty fanjakana ty mitsinjo vahoaka venao dia henanao inona malagasy dia 85% malagasy mpamboly sy mpiompo daholo nefa dia henanao ny budget ny fipina sy ny fambolena zany ve dia efa fitsinjovana vahoaka sa zavatra zany. Fa manoloana kosa indray ny fitoriana eny anivon'ny ACG makasika ireo ministra teo aloha dia mila feno ireo fepetra entina hiampangana ireo ministra ireo nandritra ny fitondrana teo aloha ireo voalaza fa voakasika amin'ny resaka kolikoly izay vao afaka mamoaka tatitra ny eo anivon'ny komisiona misahana izany eo anivon'ny anteny miram-pirenena Nambintsovely sitraka sy Tahiriny Aina. Manoloana ny fitoriana eny anivon'ny HCJ ireo ministra nandritra ny fitondrana teo aloha dia nanambara ny filohan'ny komisiona misahana izany eo anivon'ny anteny miram-pirenena fa mbola tsy misy tatitra azon'izy ireo atao hatreto. Araka ny loharanom-baovao dia tatitra avy amin'ny Bianco sy teknisiana niara-niasa tamin'ireo ministra efatra teo aloha ireo no nametraka ny fitoriana tsy ampy anefa ny pirofo afaka hitoroana azy ireo. Tsy maintsy voavany raharaha ary voadiady mandra-patapitry ny fivorian'ny solombavam-bahoaka ny 27 ny volana desambra izao. Ny fipetrany dia efa niarahantsika nandre teo araka ny teny izay nentin'ny filohan'ny zany komision mise en accusation zany fa mbola tsy feno ny fepetra irosona amin'ny fivoriam-be anapahana satria maro loatra ny atota taratasy betsaka ireo olona tokony mbola hoenona tsy ampy ny fotoana andinihana zany atota taratasy satria raha malala fa fiainan'olona no voakasika amin'izany na mety ho voaroiroy amin'izany ka marina misy ireo olona atao hoe efa noenona fa mbola tsy ampy le izy ka zay ny antony nangatahana natao hoe raha malala fa ny fitsipika amin'ny fehan'le izy dia hoe tsy maintsy atao anatin'ny fotoana session ordinaire zao no amtanana zay le fanadiadiana izay izy fanapahana izay. Ny fampanjakana ny mangarahara ny tokony ataon'ity fitondrana ity tsy mety ny fanavakavahana antoko tsy ireo ministra efatra ireo ihany no tokony adiadiana fa ireo rehetra voakasika ny kolikoly na miandany amin'ny fitondrana ankehitriny aza samy eo ambany lalàna ny rehetra tsy akanavaka.
raha petraka raha jerena tokoa nyreo le olona zany atao hoe voaroroy sy voatonona ao anatin'izany dia to re le teo amin'ny fitondrana teo aloha daholy dia ny fanontaniana mipetraka hoe fa reo ihany ve ny olona tokony ho adinina sy ho adiadina dia anjarantsika rehetra no mamaly fa rehefa ho atao le izy tsika rehetra miady amin'izany hoe tsy maty manoto zany. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.